Mitombona ao aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Amen. Asan'ny Apostoly toko fa-7 ny andininy fa-2 ka hatramin'ny fa-9 no tenin'Andriamanitra akatsika afatra indray amin'ity an'ity. Any moa dia alahady natokana tonanam-bavaka ny FFKM, ny fiangonana efatra mitambatra zany ny katolika sy ny loteriana, ny anglikanina, ary isika FTKM anatin'izany. Manana izay Andriamanitra iombonantsika, ivavahantsika, dia ilay Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao. Zany no Andriamanitra izay ivavahantsika. Ary zany koa ny torin'ny Apostoly Paoly tao atena io Andriamanitra izay Mpahary izao rehetra izao io no torin'ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy izay efa maty sy nitsangana tamin'ny maty. Mpahary izao rehetra izao ny Tompo. Renivohitry ny tanàna anankiray atao hoe Atika. Ao amin'ny firenena Grika ry havana ity Atena izay no torin'ny Apostoly Paoly ny tenin'Andriamanitra ity. Eo amin'ny tantara eo aloha eo dia efa voenjika izy hatrany Tesalonika, hatrany Bery, dia nandositra nampandosirina izy dia eto indray izy tao Atena, teo atsena izy no netsehan'ny fanahy dia nahita tempolo tsampy maro dia nitory ihany koa ny tenin'Andriamanitra izy, na dia voatratra ny fanenjehana aza fotoana vitsy teo alohan'io. Tanàna mamirapiratra tamin'ny lafin'ny siansa sy ny literatiora ry havana, zavakanto maro samihafa izany tenina izany. Misy sekoly malaza ao anatin'izany toeran'izany, nahasarika olona maro. Renivohitry ny literatiora sy ny tanàna mandroso tsisy toy izany tamin'ny fotoan'andro. Iza ny olona tsy nikasa hanao fianarana any amin'izany tanàna manana maizy azy. Tanàna ny filozofy izany, tanàna ny mpanao sary sokitra sy ny poeta malaza izany tanàna izany. Ary nahasarika mpianatra maro tao amin'izany tanàna izany. Tsy ny Grika ihany izany ny andro atao fa na dia ny Romanina koa aza, vahoaka maro no niazakazaka ho amin'izany tanàna malaza izany. Saingy ara-pivavahana dia izao, firenena mpanompo sampy ny Grika. Na ataony Andriamanitra avokoa izao rehetra izao, ny ranomasina, ny orana, ny masoandro, ny varatra sy ny sisa. Nataony Andriamanitra avokoa ary ny nanaovany tsangam-bato avokoa izany. Tamin'ny taona 20 tany ho any, Paoly Apôstoly no tonga tao. Ary tamin'izany ty Atena ity dia teo ambanin'ny fifehezan'ny Romanina. Toriteny izay nataony Apôstoly Paoly eto ry havana malala dia mampahafantatra ilay Andriamanitra tsy fantatry ny atenianina, ilay Andriamanitra Mpahary izao rehetra izao. Zereo tsara fa tsy avy hatrany Paoly Apôstoly dia niteny hoe ianareo dia tena mpanompo sampy, fa hoy izy raha nandeha aho izy dia hitako fa fatra-pivavaka ianareo. Andinin' 7 nandinika zavatra ivavahana, nahita alitara anankiray ny zavatra sotra toy izao Andriamanitra izay tsy fantatra. Koa izany ny ivavahanareo kanefa tsy fantatra reo zany no toriko aminareo. Tsy nanao tsinitsinina avy hatrany ny fivavahany atenianina izy sanatria, fa tao an-tsain'ireo atenianindreo anefa dia misy zany Andriamanitra zany fa saingy tsy fantany dia aleony nanokana alitara anankiray mbo ho an'izany Andriamanitra tsy fantatra izany. So misy
Andriamanidana Andriamanitra adino ka tsy nahavitana altaraka ho tezitra mba tsisy ny fiangarana nataony teo avokoa ny altaran'ireo Andriamanitra rehetra. Ny Andriamanitra kristianina ary avana malala, ny Andriamanitra tsika kristianina ary voalohany dia izao Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Andininy efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasio amby roapolo milaza zany. Andriamanitra izay nalao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, tompon'ny lanitra sy ny tany izy. Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao, nanao ny lanitra sy ny tany, tsy mba mitoetra ao anatin'ny tempolo nataon-tanana, tsy tompon'ny tanan'olona, manome fiainana ho an'izay rehetra miaina, mahary ny olombelona, ary tsy mitovy amin'ny sampy ataon'olombelona akory io Andriamanitra io. Tsy mitovy endrika amin'ny sampy volamena sy ny volafotsy na ny vato na ny sary sikotra. Vokatry ny fahaizana amampisaina ny olombelona. Tsy mitovy endrika amin'izany ary verimberina nataon'ny Apostoly Paoly eto izany. Fa ny andininy fahavalo amby roapolo aza moa dia milaza ny hoe fantatry ny atenianina ihany fa izy dia avy amin'Andriamanitra. Fa terany isika eo ny andininy farana eo, fa terany isika. Zany ilay tomon-kira malaza ozy tao amin'ny ateny, terak'Andriamanitra isika. Izany io Andriamanitra io, Andriamanitra Mpahary, tsy voafonja na voafatotra ao anatin'ny tempoly. Manome izay tokony ho an'ny olona, fa tsy mba Andriamanitra tambatambazana amin'ny fanomezana mba andraisana valiny. Misy fiteny izay manao hoe domina tapany dia mandoherany. Tsy zany ny Andriamanitra ao. Manome zavatsoa ho an'izay rehetra manatona azy izy. Tsy tambatambazana na terena amin'ny fanomezana andraisam-balina izy. Nary ny olombelona rehetra izy, ary nataony mitovy asina avokoa ny olombelona rehetra. Raha Mpahary ary Andriamanitra, dikan'izany dia izao, tsy misy zava-tsain'Andriamanitra atao. Afaka manome zavatsoa ny olona rehetra izy. Aza raha teo ny tany izay rehetra eo aminy, araka ny salamo efatra amby roapolo izay nivakiana tamintsika teo. Andriamanitra tsy tambatambazana vao manome, fa Andriamanitra manome mihoatra noho izay tadiavintsika aza. Andriamanitra tsy mitovy amin'ny volamena sy ny volafotsy. Rehefa avy ohatra amin'ny Tompo, ny fiainantsika ankehitriny dia ahitana taratra koa indray izany fiainan'ny atenianina izany. Fa na dia tsy misy tempolo tsampy aza, dia toa manan'Andriamanitra kafa maro ny olona. Firifiry ny manompo tompo roa, firifiry ny manenjika fiangonana eto sy eroa. Zay ray ale ny amba mba mamaly vavaka izay fiangonana ale isan'izany. Misy ny olona sady manenjika any amin'ny fanompo-tsampy nefa kristianina ihany, mitana amin'ny finoany ary sampy endrika maro ankehitriny ny avany no arahany olona. Misy ny sasany ny Apostoly Paoly, ny kibony nataony Andriamanitra, ka tsy miraharaha afa-tsy izay mameno ny kibo izay azon'ny tena fahafinaretana, ka adinona Andriamanitra Mpahary. Tsara ovy ry havana, ny olona rehetra mety ho tratran'izany fifangaro ireo mpivavahana izany avokoa. Tsy voatery mantra sy ny sahirana ihany, eny fa na dia manan-karena sy ny olona rehetra manan'izany Andriamanitra sambo izany. Mitaonanao ankehitriny ny ten'Andriamanitra, Mpahary izao rehetra izao ny Tompo, miala amin'izay rehetra mety ho Andriamanitra hafa. Tena fantatra tokoa ve io Andriamanitra Mpahary izay tomponao io, fa Andriamanitra tompony izao rehetra izao io, Andriamanitra manome fiainana ho an'izao tontolo izao io, ary Jesosy Kristy zanany lahatokana efa nomeny ho famodinantsika. Fa ny faharoa ry havana, iny Andriamanitra tsika kristianina ihany koa, tsy hoe Mpahary fotsiny ihany, fa ilay Andriamanitra minitsy mijery ny fahadalan'ny olona tsy nahalala. Minia tsy mijery ny fahadalan'ny olona tsy nahalala. Vakitsika ravana andin'ny fahatelopolo, mazava tsara ny andin'ny fahatelopolo, miaraka tsika rehetra mamaky azy manao hoe
Ary Andriamanitra ninitsy nijeriny androny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Tahakany hoe mini manampo maso Andriamanitra, minitsy sy mijery fitaomana ny olona hibebaka izany. Any amin'ny andinin'ny faha-telopolo any ny Apostoly Paoly vao mitarika zany fibebahana zany fa teo aloha izy ndanazava mpahary Andriamanitra. Any amin'ny faha-telopolo any vao miteny hoe mandidy ny olona rehetra hibebaka izy. Fa maninona no mibebaka? Satria nanompo Andriamanitra hafa. Ary nanao ny programan'Andriamanitra tao amin'ny Kristy hanavotana ny olona rehetra noho ny tsy fahalalany ny lalam-pamonjena, ny lalan'ny fibebahana ravana malala. Izay midika ho fialana misampy ka hiverena n'Andriamanitra mpahary indray. Zany no lalana atoron'Andriamanitra ny antiny anina eto, ny fibebahana. Ny fibebahana fitaomana ny olona hiala amin'ny fanompo-tsampony no atao eto. Ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty no andraisana fiainana, ka ny fibebahana dia ny fandraisana ny Jesosy Kristy ho sompy mpamonjy. Izy lay efa maty nitsangana tamin'ny maty. Tamin'izany matsy ry havana ny Grika dia tsy ninao zany. Zay nahatonga azy hoe niakatra fitsarana mihitsy ny Apôstoly Paoly zany hoe areopago. Ny areopago dia kazana fitsarana nentina teo ny Apôstoly Paoly, inony zao ampianarinao zao? Dia niteny izy joro vavolombelona izy. Ny Grika mantsy ry havana dia tsy mino ny fitsanganany tena maty, tsy mino an'izany izy. Fa rehefa maty ny olona ho ny mpandinika, rehefa maty ny olona teo amin'ny Grika dia trohin'ny tany ny ra, dia tsy misy tsony zany fitsanganany tena maty zany. Ka fampianarana vaovao zay mbola tsy henony ny enton'ny Apôstoly Paoly eto, zay tsy mino ny fitsanganany tena maty, fa izy kosa dia nanambara ny fitsanganany tena maty ka natonga azy hiakatra fitsarana, nentin'ny filozofana keo amin'ny toerana fitsarana izy. Tsy mampaninina ny tompo ry havana malala raha tamin'ny androny tsy fahalalana no manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny olona anankiray. Raha tsy nahalala ianao nanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy meloka ianao zay. Tsy nampaninina ny tompo ireo karazana tempolo-tsampy marobe tao Atenina, kanefa matoa tonga tany Apôstoly Paoly dia fitiavan'Andriamanitra ireo olon'ireo vonjeny zany. Tsy nampaninina ny tompo zany fa le tempony nentina mivavaka, zay nitarehan'ny Paoly Apôstoly azy. Fa fanompo-tsampy kosa nefa an'izao ankehitriny ozy izy. Taloha aoka lasa momba ny lasa tao anatin'ny tsy fahalalana zany. Nisy lalana zay sokafan'Andriamanitra hamonjena ny atinianina eto, satria tamin'ny fotoana io dia zanatany Romanina ny Grika. Fa i Paoly Apôstoly ihany koa dia mizaka ny zopena Romanina izy, tonga tany izy, lalana misokatra hamonjena ny atinianina zany. Mitaona antsika hiala amin'izay zavatra mahazatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany havana malala. Misy inga ny olona ry havana tamana amin'ny ratsy, zavatra efa tsy mety zao atao ihany, zavatra efa mahameloko atao ihany. Tsy ho tanysaintsika eto zany, fa samy mahatsapa ny teniny tsirairay avy. Inona ny zavatra ataoko tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zavatra ataoko, kanefa mbola ataoko ihany. Ankehitriny mandidy ny olona rehetra hibebaka ny tompo. Zany no mahatonga ny olona sasany rehefa torina ny vaovao mahafaly tsy te hiala amin'ny zavatra mahazatra, tsy te hiova amin'ny finoana efa raiky tampisaka. Ary zany na ny anjena ny Apôstoly Paoly rehefa nitolo ny filazantsara izy ny anjena, ary fanontelo nisy tany tany Tesalonika izy tany Beria, teto izy tany Atena. Fanenjena raha toy izy nantantara mbola isy fanenjena koa iatraminy. Mitaona atsika ry havana malala ny ten'Andriamanitra ho anao izay mahatsapa fa
anao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra miantso anao ny tompo. Anjara antsika mandray izany teny zany. Andriamanitra minitsy sy mijery ny andro ny fahalalana amin'ny tompo. Fa maro-po aminao izy, tiany hibebaka isika handray ny famonjena. Ary farany ry havana, farany dia zao, Andriamanitra mpitsara marina izy. Mpitsara marina. Andinin-ny farika amin'ny telopolo vakitsika miaraka. Raika amin'ny telopolo manao hoe, satria izy efa niny andro iray izay tsaranzo toy zao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome vavolombelona ampiny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ny Andriamanitra ivavahantsika dia mpitsara marina, sambo tsarin'Andriamanitra amin'ny ataony ny olona tsirairay avy. Marina no fitsarany, ny meloka dia ho faizana ary ny marina dia ho afahana azo ny famonjena. Mitsara ny olona araka ny asany avy amin'ny alalan'ny Kristy zanany io Andriamanitra io. Mampianatra antsika izany avana malala, fa manapetra ry havana ny zavatra rehetra. Tsy maintsy hisy ny fitsarana farany izay atrehantsika. Ny Andriamanitra izay notsika ary. Andriamanitra mpitsara marina. Tsy maintsy andalo anao ny fitsaran'Andriamanitra isika tsirairay avy miomana ho amin'izany. Ny Andriamanitra inotsika ry havana, Andriamanitra mpamorony zao rehetra zao. Andriamanitra ninitsy nijery ny fahadalan'ny olona tsy mahalala, ary Andriamanitra mpitsara marina. Hitan'Andriamanitra avokoa ny ataontsika rehetra, fantany avokoa ny ataontsika rehetra, ka aoka isika andiny tena. Fotoana mety zao ry havana zao, taona vaovao zao, hanavoazantsika ny fanorantenantsika ho an'ny Tompo, hialantsika ny rehetra mety fanao ratsy rehetra. Tsy mora ry havana ny manambara sy mitory zan'Andriamanitra Mpahary rehetra zao zany. Hitahitana fanenjehana zany, fakalamy zany. Raha toizantsika ny tantara, tsy voatery azo vokatra eo ny Apôstoly Paoly tamin'ny Toriteny filazany tsara, fa nisy naneso azy, nisy nanentsika azy, fa zao kosa nisy nandray azy. Ho an'izay rehetra manatsofina afaka miaino dia nandray zany ten'Andriamanitra zany. Ny Andriamanitra ao ry havana, Andriamanitsika dia Andriamanitra Mpahary, Andriamanitra maro-po miandry antsika hibebaka, Andriamanitra ninisy mijery ny andro ny fahalalantsika. Andriamanitra mpitsara marina, samy ho tsaraina araka ny asantsika. Fa mino kosa nefa isika fa rehefa miezaka tamin'ny fanompona, niala tamin'ny fanao ratsy rehetra, dia handray zany valso zany, dia ny fiainana mandrakizay. Satria noarin'Andriamanitra ho antsika ihany koa zany fiainana mandrakizay zany, mba ho antsika zay rehetra mpanompo ny kanatoky azy. Ho azy ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanany. Amen.